ny mpanao salamo miraikitra mivovoka ny fanahy velomy aho araka ny teninao ny lalako noho nolazaiko ary namaly ahy ianao ampianaro ahy ny didinao ampalalao ahy ny lalany didinao dia ho everiko ny fahagagana nataonao potrapotra-dranomasy aho no ny alahelo ampahereza aho araka ny teninao ny lalan'ny lainga no esoriambo ary ny lalanao no anasoavy ahy ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko apetraka eo anatrehako ny fitsipikao mifikitra amin'ny teny vavolombelonao aho Jehova azavela ho azokenatra aho ny lalan'ny didinao no hiazakazako fa ampalalanao ny foko amen. Hivavaka isika. Tompo mideranao izahay ka manonona ny haja ny fisaorana ary manolotra ny fankasitrahana feno ho anao ilay tompo ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Misaotra noho ny fotoana manokana nampandalovinao tao amin'ny fiainanay omaly aminazaonay na hatsiaro fa vita ny asanao tety ary manohy ny asa-pamonjena miaraka amin'Andriamanitra ray amin'ny voninahitra ianao. Misaotra ny amin'ny mbola hamindranao fo ka azonay miditra ankalalahana eto amin'ity tranonao masina ity manonona izany fiderana sy fankasitrahana izany ary indrindra koa Tompo miondrika sy manetry tena ka mangata-pamelana ny mba anadinonao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny lasa everanao amin'ny famindramponao ny firenenay sy ny fiangonanao naiza izy ireny ary ankehitriny dia omeo ny fanahy masina mbola hitarika anay hatrany araka ny sitraponao amin'ny fandiniana ny soratra masina mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao amen. Manohy isika amin'ny hira fahadimy amby roanjato andiny voalohany ny teninao rehetra. 5:1. Ny salamo fahafito amby efapolo no anjara mofinaina ho antsika amin'ny tiany ity. Salamo fahafito amby efapolo. Isika rehetra iara-maky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mite hafa-tanana ary firenena rehetra mihoby ho an'Andriamanitra fa Jehova no avo indrindra ka tokony ho atahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary ny firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitra Jehova tiany efa niakatra tamin'ny fihobiana Andriamanitra Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomary mankalaza n'Andriamanitra eny mankalaza mankalaza ny mpanjakantsika eny mankalaza fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra mahaiza mankalaza tsara ianareo Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona olon'Andriamanitra i Abrahama fa n'Andriamanitra ny ampingany tany avo indrindra izy amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Andriamanitra rainay io amin'ny alalan'ny fanahy masina dia aoko tsapanay fa tsy mandao anay tokoa ianao hitarika anay ianao amin'ity fiaraha-mandinika soratra masina ity mba ahitana indray ny lalana izorana araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Bokin'ny salamo no nomenantsika fatsivona aloha fa rehefa mialohan'ny afatra na fiaraha-mandinika soratra masina dia mitsangana mahita olona mitsangana vetsika eo alohantsika dia tsy hitsangana kosa sa variana be namaky baiboly eny ary boky ny salamo aloha tonga dia holazaiko ilay 50 tsara 10 omeo ary le fizarana le tokotoko
Mhm. 89. 106. 107 à 150 des enfants. Iny ary io no sasaroka alohantsika tsy hoany efa ireo ambany masontsika ireo le tsara ho tadidy ahafahana mahatsiaro an'ilay fizarana dimy na ilay boky dimy ao amin'ny salamo 41 72 89 106 150 41 72 89 106 150 tadiava raiky ko iatadiavana andreo 41 aloha zany dia tonga dia tadidio fotsiny zay 72 89 misy atsiarovana azy hoe 7 plus 2 dia 9 mifarany taremarika eo dia manisy 8 tsika eo aloha dia eo zany manomboka ny eo zany mifarana ny boky fahatelo miditra amin'ny boky fahefatra 106 ira mialohan'ny ampototry ny azo fijaliana 107 dia farany momora tadidy kely 150 ira vao nataontsika maly raha ira no jereny fa mora tadidy hoe 150 ny toko dia any ny farana ny boky fahadimy boky voalohany hatreo amin'ny raiky amby efapolo boky faharoa hatreo amin'ny roa amby fitopolo boky fahatelo hatreo amin'ny 7 amby valopolo boky fahefatra enina amby zato ary ny boky fahadimy farany 50 amby zato zay samy mifarana amin'ny hoe isaorana ny Andriamanitra na isaorana mandrakizay Andriamanitra. Inona koa ny andin-tsoratra masina tena tadiditsika eo amin'ny salamo be dia be izy fa mba nazazy santionany sambatrano mahitsy lalana salamo 7 amby zato andininy voalohany sy faharoa ilay ampiasaintsika eo amin'ny liturjia inona koa salamo 7 amby zato 5 amby zato inona koa Jehova ny mpiandry ahy tsy hanany zava-mahory aho 3 amby roapolo ray na koa tsorany Jehova ry fanahiko 3 amby zato ray aizao amin'ny salamo ilay fitsenana famelan-kelo andrekiko salamo faharoa amby telopolo alohaloha marino mba ho tadiditsika mivadika kely eo ambadika ny perikopa teo sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova elo ary tsy misy fitaka ny fanainy salamo 2 amby telopolo ray roa salamo 7 amby zato ray roa hitsenana ny sitrapon'Andriamanitra dia ny jaona toko 7 amby folo andininy fahafiry ny hitsenana ny soratra masina ray masina jereo kely aloha mba ho tadidy jaona toko 7 amby folo 17 ny tena mora tadidy tokoa n'izany io le mario hoe tsisy hoe fa tonga dia mitoy hoe ny teninao no fahamarinany hitantsika amin'izany fa betsaka ny teny ao amin'ny salamo andiny ny tsoratra masina amin'ny salamo izay velomany fiangonany antsika manokana dia manamarika ny liturjiantsika efijegema izany boky ny salamo zany
misy olona mahatadidy ny salamo fahatelo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina farany vahinao zao ny asaiko manonona ny fantatry fahainao tsara salamo fahatelo amby zato faravakely ny hatreo amin'ny andininy fahadimy tadidy zany ary ny salamo fahasimy amby folo amby zato hatrany amin'ny andininy fahafiry amby fitopolo amby zato ohatra hoe leny andininy voalohany hatramin'ny fahafito fotsiny hatramin'ny fahavalo fotsiny mandeha tsy fitofito moa izy araky ny larana alfabeta hebreo dia hatreo no fandraisana anjarantsika fandesika andeha amin'ny ao amin'ny voasoratra amin'ny taratasy eny ampelantanantsika somary niova ny fanolorana natao tsy ohatry ny mahazatra hoe daty toerana nanoratana nitrangan'ny tantara na koa hoe mizara firy efa nyresantsika izany tamin'ny fotoanandro fa zay jerentsika ato a fahafantarana bebe koa ny bokin'ny salamo dia ny antony nanoratana azy ny sikajy ny bokin'ny salamo indray araka ny foto-kevitra finosiny ary ny amikora zay anankiray amin'ny mpanoratra ny salamo anisan'izany ny salamo ambany masitsika atao anatin'ity mofinaina androanyity dia avy amin'izay no hanao tsoatsika hevitra anankitelo ery ambany eria sy ny fampiarana ho an'ny fiainatsika andavanandro dao arysika efa mipetraka eo ampiandohany eo amin'ny fitarian-teny ireo taremarika manamarika ny toko farany na ny laharakira farany ao amin'ny boky ny salamo isaky ny boky 5 raiky amby efapolo roa amby fitopolo sivy amby valopolo enina amby zato dimapolo amby zato azontsika atao tsenjery koa ireo dia tonga dia raha raikitra ny fifanana soratra mazy tonga dia tsika mahazo voalohany raiky amby efapolo roa amby fitopolo sivy amby valopolo enina amby zato dimapolo amby zato inona ary ny antony nanoratana sy ampiasaina teo amin'ny tantarany fiangonana mandrakakehtriny ity salamo ity mariana moa ary ampatsivina indray fa ny salamo dia tsy natsaikory fa tony kiram-panahy zay nana maria ny mpanoratra mpivavaka jiosy izy ireo ny finony an'Andriamanitra vokatry ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany na teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zay zany ny antony nanoratana ny bokyny salamo ny potra vokatry ny traika efa mpiainan'ny mpino jiosy na teo amin'ny fiainany manokana na teo amin'ny fiainany fiangonana dia ohatra ny tononkira rehetra ampiasaitsika ao anatin'ny fampivavahana misy izy ireny ny tranga vokatry ny trangam-piainana teo amin'ny mpamorokira ohatra ny azavela halala fantatsika izany hoe rehefa matin'ny lozam-pamovoizana ny ankonan'ny mpanoratra dia nanoratra n'iny atononkira iny izy anontany taontaony faly hoe naninona ny soratany ny ira fanampin'ny fahefatra iny ny ira voalohany ny soratany maninona ny voasoratra ny mitsangana ianao romina tantarany fiangonana zany tsy an'ny efapolo taonany telopolo taonany efijekemy dia tahaka izany hatrany trangan-javatra hoe ny tononkirany Mosesy dia trangan-javatra niteraka ny tononkira io teo amin'ny tantarany zanak'Israely no niteraka ny tononkirany Mosesy dia tahaka izay hatrany hatrany rehefa maka ny bokin'ny salamo sika averina indray dia misy olona maro manoratra ny bokin'ny salamo Davida dia nanoratra boky na tononkira 7 ato amin'ny salamo Iasafa Korahita ny Salomona Mosesy ary olo-kafa tsy fantatra anarany Solomona moa zany fa Salomona ohatrany hoe Salom dia
tsy olo tokana zany nanoratra ny salamo fa farimbonasan'olona maromaro a zay nanana ny finoany ary nanambara ny finoany vokatry ny traika efa mpiainany ao anatin'ny tononkira eo ambany masotsika. Inona nampiasanana izy io? Tamin'ny andro ny zanak'Israely dia nampiasaina izy tao anatin'ny fanompoam-pivavahana. Izy io zany tsy hoe iova-kitsika io dia zay fa tena no iraina izy io, no iraina. Sika moa efa lazaina hoe manao ezaka sika zao manao ny salamo ankira, fa ny iraina izy io tao anatin'ny fanompoam-pivavahana. Rehefa tany ampahababona ka tsy nisy ny tempoly dia ny iraina izy io ka satria tsy nahazo nanao fanatitra, tsisy fahafahana nanao fanatitra ny zanak'Israely, dia io tononkira io no nantsoina hoe fanatim-piderana. Fanatim-piderana, tsy afaka nanao fanatitra izy tsisy tempoly dia ny hira sy ny vavaka no nataony ny zanak'Israely tany ampahababona. Amin'ny fiangonana voalohany dia mbola nampiasana ihany ny tononkira ny salamo. Hitantsika tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, ny andron'ny apôstôly, ny Matthieu 2:20, ny 20:2 ao anatin'ny herinandro masina io, ny Hebreo 4:7. Ary mandraka ankehitriny dia mbola ampiasaintsika ny salamo vakina ao anatin'ny fanompoam-pivavahana, ohatrany hoe mamaky tononkira zany sika rehefa mamaky ny salamo. Zay moa zany hoe tsy variana fotsiny sika amin'ny feoany. Omaly zao dia voatery nanamarika ny teo amin'ny fiangonana hoe zay tsy tiako atao reny fa nataoko. Mety ho izy ao amin'ny andininy faharoa fa tsy hoe andanin'andro analana lamba akory io liturjia fa misy evi-panao anatin'ilay hira. Ka tsy rehefa tapitra ny fanalala lamba ary mpitendry zava-maneno dia atsaharo ny hira, tsy niteny an'izany mihitsy pastera hoe hira 7:20 ka rehefa tapitra ny fanalala lamba dia atsahatra ny hira. Mba miaigny tsara mpitendry amin'ny sisa. Fa tena misy dikany hoe ajao ny fanekena adidinao efao, dia misy dikan'ilay tononkira. Ho an'ny salamo zany sika tsy mahay an'lay feoany rehetra tamin'ny fanaovan'ny jiosy azy fa dia mamaky tononkira zany sika. Zany ny antony hoe tsy manonona toko fa faha. Tsy misy mihitsy hoe ataontsika ny hira toko 7:20 midera ny anaranao, fa tononkira io dia tononona hoe vakitsika ny salamo telo na ny salamo voalohany, tsy hoe salamo toko voalohany. Zay ary ny ity mba tiako ahitsikely no hoe ataontsika ny salamo. Marina fa hira io fa tsy atao le izy fa vakina. Dia rehefa mitarika zany tsika tsy manao hoe ataontsika ny salamo fahazao fa fitariana hira zay, fa iarahantsika mamaky ny salamo faha, satria le izy vakina fa tsy hoe hira atao. Raha hira dia hoe irahantsika manao ny hira 7:20 fa satria mamaky ny tononkira sika dia ataontsika fotsiny hoe vakitsika ny salamo 30 na ny tako izany. Mbola ampiasaintsika mandraka androany io ary satria mety ho tafiditra anaty texte perikopy izy toy ny omaly salamo 7:20 sy ny mofinain'androany salamo 7:20 ihany dia hanovozan'ny fiangonana afatra na fampianarana, fampaherezana ao anatin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana izy. Tsy mijanona ho tononkira fotsiny izy zany fa hanovozana koa fampianarana, toriteny sy afatra ho an'ny fiangonana ankehitriny. Mandroso sika sokajy ny salamo araka ny foto-kevitra. Misy 7 ny sokajy ny tononkira ny salamo raha foto-kevitra no anasokajiana azy. Io sokajy io dia tsy mandeha ny hoe ny salamo voalohany ka hatramin'ny 2:20 dia zao ny foto-kevitra ao, fa mifangaro ao anatin'ny boky
ireo salamo mitondra foto-kevitra samihafa raha miteny mantsika hoe ny salamo voalohany dia toy ny mahatsiaro ihany hoe ny firana voalohany tamin'ny androndry mainty milaly firanantsika moa dia misy hoe firana mainty milaly misy ny hoe firana tsy manina ataontsika hoe FFPM misy ny atao hoe firana fanampy ny vanim-potoana nanoratana zany a dia tsy hitovy mety hoe ny boky voalohany dia fanangonana voalohany dia mipetraka eo iny dia mifangaro ao raha mijery ny firanantsika sika dia hoe fiderana fibebahana sy ny sisa raha ny boky faharoa zany dia mety mifangaro ao koa ny foto-kevitra anankifito dia toy izany hatrany hatrany any amin'ny firana fanampiny ohatra dia mifangaro ao fiderana fangaro ao fandoran-tena fangaro ao fibebahana fangaro ao fangatahana fanahy masina ao amin'ny firana FFPM dia toraka izany koa tsy manana ny boky mainty milaly sika fa any amin'ny arsiva ohatra dia misy an'izany hitantsika ao fa mifangaro koa ny foto-kevitra samihafa ity tapany faharoa amin'ny taridalan'ny boky ity zany na ny fitarian'ny tenin'ny boky dia manolotra antsika foto-kevitra voarakitra ao amin'ny boky ny salamo ka ny foto-kevitra voalohany dia fiderana ao amin'ireo firana 500 dia misy hira fiderana an'Andriamanitra no ny fahalebiazany sy ny asa nataony ireo misy ohatra ny 9 7 zato 3 5 misy ny salamo fisaorana no ny asa vita n'Andriamanitra famonjena sy valim-bavaka eo zany tsika inona ny mahasamihafa ny fiderana inona amin'ny fisaorana inona ny mahasamihafa ny fiderana sy ny fisaorana toy ny hoe inona ny mahasamihafa ny voady sy ny rakim-pisaorana inona ny mahasamihafa ny fiderana dia arak'izany fantokafanao an'Andriamanitra tena ngezabe ny asa nataonao Andriamanitra be dia be ny asa nataonao Andriamanitra ny fisaorana kosa dia misaotra Andriamanitra fa namonjy ianao salamo 7 misaotra Andriamanitra fa namela heloka ianao misaotra Andriamanitra fa raha nitaraina dia namaly ahy ianao fisaorana ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra ny fiderana dia fandokafana an'Andriamanitra arak'izany midera isika tena lehibe Andriamanitra mahery Andriamanitra ngeza ny asa nataon'Andriamanitra ny sokady sy fahatelo dia fangatahana sy fibebahana fangatahana sy fibebahana izay maneho alahelo any anaty vokatry ny fahadisoana natao na ho an'ny tenany manokana ohatra ny salamo faraka amin'ny 50 ho an'ny Davida na ho an'ny firenena ny salamo mesianika izay faminaniana mialoha momba ny Mesia ny salamo faharoa ny salamo faharoa amby 20 salamo fahafolo amby 100 ny foto-kevitra fahadimy ao anatin'ny salamo dia ny salamo mirakitra fampianarana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitondratena marina ao anatin'izany ny 7 izay toko lavandrindra ao amin'ny Baiboly fa miaraka amin'io koa ry salamo 7 ry afaka miaraka eto amin'ny salamo fampianarana didaktika moa zany nanolorana azy eo ambany masontsika fa enina dia ny salamo momba ny mpanjaka ao anatin'izany ny salamo manoloana antsika ary ny fahafito dia salamo fanekem-pihavanana sy fanavaozana fanoran-tena malaza ao anatin'io ny hoe inona ny navaliko an'i Jehova no nisorehetra nataony tamiko salamo 9 fanavaozam-panoloran-tena rehefa mandrafitra liturjia sika dia afaka miditra amin'ireny sokajin'ny salamo araka ny foto-kevitra ireny ohatra ny omaly zany zao dia azo raisina ny 7 saingy miditra tany amin'ny perikopa moa izy dia
efa andra teo hiditsika eo amin'ny salamy fahafito amby efapolo dia mialohan'izany resantsika aloha ny hoe iza moa ny korahita zay tondrona fa nanoratra nyity salamo fahafito amby efapolo ity nanoratra boky ao amin'ny salamo ny korahita izay tsy maintsy mitarika atsika andinika ny amin'ny kora razambeny izy ary kora efa miteny moa baiboly hoe gileadita ohatrany tamin'ny talata lasa teo ny resaka momba ny jefitasy dia ilay fiaviany zany ilay razany zany korahita avy amin'ny kora izy kora io nomeritoko fahenina amby folo no ahitantsika ny momba azy taranakilevy izy ary ao amin'io nomeritoko fahenina amby folo io dia misy tantara mampalahelo eo amin'ny andininy voalohany hatrany amin'ny fahafolo any dia voalaza hoe ny komy tamin'ny mosesy arona ikora miaraka hatramin'ireo 50 lahy taranakilevy mpitantana ny fiangonana milaza hoe maninona nareo to manambony teny fa maninona no ianareo ihany fa tsy izahay koa sanatria zany toy ny hoe ny dekona ka miteny hoe efa maninona raha mba zahay koa mba tsika rehetra samy pastery vakinareo ane le soratra masina tena mampieritreritra dia nangonon'ireo 50 reo toy ny hoe niaika an'Andriamanitra ny antsony Mosesy sy Arona ary nanositra azy ho mpisorona zahay koa mba teo mpisorona rehefa toizantsika ny famakina no nomeritoko fahenina amby folo io efa perikôpa nandalo teto ambany masontsika izy io tamin'ny fotoanandro dia tezitra Andriamanitra ka teo amin'ny tany nijoroany kora sy ny 50 lahy dia vaky ny tany ary nidoran'Andriamanitra tamin'ny afo tany anaty tany tany ikora sy ny 50 nomba azy tsara vakitsika io indrindra sika dekona sy loholona hoe dray ayve zany misy olona tokoa alaim-panahy hoe fa maninona moa no ry pastera ihany no manao batisa maninona ry pastera ihany no mandray mpandray fanasan'ny tompo maninona no izy ihany no mitantana ny fandraisana fa izay mpandrotsy sakafo fotsiny fa tsara vakitsika mihitsy izy io misy antony ka ilay fanosorana fiantsona aloha dia fanosorana ataon'Andriamanitra tany amin'ny fitandremana anankiray netiko efa tratran'izany tamin'ny dekona anankiray maherihery fo zay izy masom-bahoaka eo izy nanontany maninona nareo ihany ny afaka manao batisa maninona zay ny tsy mba afaka manao batisa tsy adalatsendry ne sika fiangonana reto fa rehefa mamaky an'io sika dia mahalala hoe aizay keny mety misy alaim-panahy amin'izany koa ny fiangonana noho ny tsy fahalalana fa rehefa mamaky sika ary io andininy toko anankiray zay tsy maintsy hampieritreritra ny fiangonana ity koa no mampieritreritra efa nlazay koa mandrakariva nataizana hoe ny fiangonana tsy mikorotan'izany miainga any amin'ny mpandray fa izay ihany io miainga na io ao amin'ny biraom-piangonana na io amintsika dekona tsy mikorotandrotana miainga any amin'ny mpandray zany ny fiangonana fa ao amin'ny 50 lahy ihany dia vakio io fa zay mihitsy ary tsy midily zany eo amin'ny tantaran'ny fiangonana riavana mba lesona oraisintsika fiangonana zany hitandremantsika isan'ny 50 lahy ankehitriny izay ilay tantarany andohan'ny momba ny kora fa izao raha nanao fikomina izy dia voalaza hoe isy ny ankonany no latsaka tao anatin'ilay tanin'ny vavaka ny tsenain'ny hafa fa mamaky indray sika any amin'ny toko fahenina amby 20 andininy faraky amby folo dia mahita hoe tsy maty akory ny taranaka kora aleo vakitsika io numéri 26:11 io fa any amin'ny farany amin'le 16 moa dia milaza hoe isy ny ankonany sy ny 50
fa ato amin'ny 26:11 dia miteny hoe tsy maty izy ny ankonany, tsy maty ny ankonany. 11 soratra fohy kely fotsiny manao hoe kanefa ny zanak'i Kora tsy mba maty. Dia manohy ny tantara sika any amin'ny boky ny tantara toko voalohany, tantara voalohany toko 9:12 hatramin'ny 7:30 sy ny toko 9:9 hatramin'ny 1:20 dia mipoitra eo ny Korahita, ireo taranak'i Kora. Na dia maty tamin'ny sazy aza i Kora dia afaka niarina ka nanompo an'Andriamanitra indray ny taranany. Ao amin'ny Baiboly zany dia tsy fiteniny hoe tarana-boanjo foto-bonemo. Ireo efa mpanankoroa tapengonana hatramin'izay mihitsy fa azonao tapahana eo amin'ny faritry ny fiainanao ny mahataranaka ny mpanakorotana fiangonana anao. Izany kory ry havana tsy midila eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Iny ray aman-dreny Betany aloha mpanakorotana dia io dia mbola manakorotana dia io ny zafy keliny fa azony zafy afy ny tapahana tsara hoe tsy izany tsony kosa e, aleo tsy izany tsony e, ndao mba havadika ny tantara. Ary teny izay mihitsy. Any ambanivohitra misy anareo mety misy izany fa eto mety hoe tsisy tsony, na hoe nisy ve tany aloha mety tsisy mihitsy koa, kanefa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana teny izany ry havana. Saingy azo tapahana hoe izay kosa taranaka fahazao tsy nandeha amin'ny lalana ireo tsony. Dia izay ny tantarany Korahita. Na teo azy Kora izay nikomy tamin'ny olom-bositran'Andriamanitra, ny taranany kosa izay velona araka ny nomery 9:20 dia tsy nanohy izany fikomiana izany fa tonga nanana anjara fanompoana tamin'ny hafanam-po sy ny fifaliana ary ny taona olona ho an'Andriamanitra. Ny taona ny firenena rehetra dia ny jentilisa ho an'Andriamanitra izy. Tena ny fototra tamin'ny fanompoana mikitsim-poa ny Korahita. Dia izay ilay tantarany. Ny lesona amin'izany ny tantarany Kora dia hoe aza miaika an'Andriamanitra. Rehefa izao no satana metrahan'Andriamanitra ny tsirairay eo amin'ny fiangonana ndeha ho ajaina izay. Tsy ny vita batisa ny andrombaka hoe satria vita batisa dia anao batisa amin'izay tsy ny dekona ny andrombaka hoe izay koa mba hanao an'izao na hanao izao tsia fa ajaintsika sy isaorantsika n'Andriamanitra ny sata nomen'Andriamanitra antsika ao amin'ny fiangonana. Izay ny amin'ny Korahita. Dia anipika ireo foto-kevitra anankitelo sy ny fampiarana ny lesona azo raisina momba ny salamo 7:70 isika. Voatondra eo amin'ny fiandohana izay tsy vakitsika ao anatin'ny soratra masina moa ireny. Fa ny Korahita no nanoratra ity salamo 7:70 ity. Maro tsara izay eo ambonin'ny salamo raha fantatra ny mpanoratra dia Maria ny mandrakariva. Ho an'ny mpiventira nataon'ny Korahita salamo. Taranak'i Kora ny nanoratra. Ny andininy 9 isy ilay hoe maiza mankalaza tsara. Mankalaza n'Andriamanitra eny mankalaza, mankalaza ny mpanjakatsika eny mankalaza. Dikany teny hoe Kora aloha ery ambony ery dia ny hoe lena aloha na ilay mangatsika. Izay izy raha amin'ny Hebreo. Ilay mangatsika, ilay lena aloha. Fa dikany fahatelopo dia hoe sola aloha. Kora. Fa voadingana iny dia nitsaivo kely. Ny salamo 7:70 dia fiderana amin'ny kafaliana ary valiteny fanavaoza mpanolora-tena. Na dia teo aza ny tantara mahamenatra ho an'ny Kora sy ny taranany aza mba atao hoe taranaka ihany reny le mpanongana tandrina oziny any ananonanonany
reny efa mpanongana mpitandrina hatramin'izay dia tsy maninona fa afaka mivadika fiderana am-pifaliana ilay tantara mahamenatra eo amin'ny tantara ny fiangonana. Dia nylesina hoe na dia misy tantara ratsy aza teo amin'ny fiangonana dia azonerana amin'ny fanompoana masina ao anatin'ny fanoloran-tena feno ho an'ny taranaka ty aoriana izany avaozy ny finoana. Ny fahatelo a fiantsoana ny firenena rehetra ho amin'ny fiderana. Ilay taranaka kora dia nanjary mpitory ny filazantsara manasa ny firenena rehetra mba hidera an'Andriamanitra. Eo amin'ny 7:1 mite hafatanana ry firenena rehetra. Hitantsika ny amin'ny Isaia 2:2 ny Romanina 2:10 lasa mpitory filazantsara ny taranaka kora. Izay ny mbola namafisana hoe tena azonao avadika, azontsika fiangonana avadika eo mifaritry ny fahavelomantsika na ny vanim-potoanantsika izay mety ho tantara ratsy teo amin'ny fiangonana na ny fiangonana ankapobeny na ny taranaka ray aman-dreny tany aloha tany. Ny fahatelo a foto-kevitra atao anatin'ity Salamo 7:7 ity dia ny vina hiarahan'ny olona rehetra ambonin'ny tany hidera an'Andriamanitra amin'ny mahampanjaka azy. Ao anatin'ny 9:5 dia miara-dalanao ny fiderana sy ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny mahampanjaka azy. Ny fiderana dia tsy nisaraka amin'ny fanandratana an'Andriamanitra ho mpanjaka. Ary eo andininy roa farany amin'ity Salamo 7:7 dia milaza ny vina na ny fahatanterahan'ny fanjakan'Andriamanitra ny fahefany ety an-tany hatrany an-danitra. Any tompo ny fahefana ho ny andininy 7 an'Andriamanitra ny apinga ny tany. Tena fandresena lehibe zany. Ireo andininy 9 hatramin'ny 7 ireo zany toy ny fanamafisana ny vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe ho tonga ane ny fanjakanao ety an-tany hatrany an-danitra. Dia eto amin'ity ny Koraita izay tonga mpitory filazantsara dia azon'Andriamanitra ampiasaina ho fitaovana anova tsy ny tantarany fiangonana fotsiny fa ny tantarany fiarahamonina sy ny firenena misy azy koa. Dia hoy izay sika kristianina mety hoe nitapaky ny tantaranao hatreo amin'ny 10 taona sy mbola nahafantaranao tsara ny tompo nidiranao katekomenina dia nanova ny mombanao manomboka eto. Ho lasa mpitory ny filazantsara ianao, ho lasa mpanova ny fiarahamonina ianao. Izay moa lay teny fanentanana hoe votosy filazantsara manova ny tantara. Atombo eo amintsika izany ry havana. Votosy filazantsara ny fiainanao ary ovay manomboka eo amin'ny tenanao ny tantara. Ny tompo moa ny tenany manova ny zotra ny tantarantsika. Dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy marina ianao nandray fiainana vaovao afaka anavao koa ny ankonana misy anao, ny fianakaviana ary ny fiarahamonina sy ny firenena. Dia averina trano hoe azankinina fotsiny amin'ny olona ray na amin'ny olona 2 ny fiainan'ny firenetsika fa ankino aminao indrindraindrindra. Misy andraikitra tandrify ianao amin'ny fampandrosoana, ny tenanao amin'ny fampandrosoana, ny ankonanao amin'ny fampandrosoana, ny fianakavianao sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Dia aza tolaka amin'ny hafa izany fa raiso antsakany sy andavana. Ny Koraita taranaka kora na dia atao hoe taranaka mpanohitra sy mpikomy aza
dia sa teo ambany fahasoavan'andriamanitra ny roso tamin'ny fanavaozana ny fiainam-panany sy ny tantarany fanompony mba hitondra fiavaozana koa eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Dia izay no afatra tao anatin'izao salamy fa 7 zao ny tena ny angatsika dia ny momba ny kora ka namoantsika ireo foto-kevitra anankitelo ho fiainan'ny fiangonana sy ho fiainatsika tsirairay avy. Inganeny tenindriavana ho tafahorina ao anatintsika dia mba tsy ho tahaka ny kora isika fa ho kora hita, tsy ho tahaka ny kora isika fa ho kora hita. Ivavaka isika riavana. Tompo dia misaotra anao no ny fotoana nafana ny ombona manoloana ny soratra masina. Nandinika izay ary navelanao ahita hevitra vaovao enti-miaina mba tsy ho tahaka ny kora izay niaika anao Andriamanitra manoloana ny Mosesy sy Arona izahay ka ho latsaka ny anatin'ny tany dia hodorany hafa fa ho toy ny taranany kosa miavao amin'ny finoana no ny fahasoavanao dia tonga fitaovana mahomby eo am-pelantananao amin'ny fanompoana fampandrosoana ny fiangonanao ary fanavaozana ny fiarahamonina misy anay, fiarahamonina akaiky mombanay, ny ankonanay, ny fianakaviana, ny mpifanila-bodirindrina ary ny mpiray firenena. Tompo misaotra hitari-dalanay amin'ny fanahy masina hahatonga anay toy izany tokoa. Ho tsapanay ao anatinay ao fa tena no avaozinao izahay vokatry ny teninao ka afaka niala tamin'ireo fahazarana tsy mety sy tsy mampandroso fa tonga kosa amin'ny fiainana vaovao araka anao Andriamanitra. Indreo ny fandaharam-potoananay Andriamanitra ao tononona indray eo am-pelantananao ho tarianao amin'ny fanahinao masina izany ary ho tanteraka hetsaka ny sy andavany araka ny sitraponao. Hijoro vavolombena amin'ny teny sy amin'ny asa izahay andray fitahiana avy aminao koa amin'ny ezaka rehetra ataonay. Tononay ao aminao ny ankonanay tompo amin'ny toerana rehetra misy azy ankehitriny naizanaiza andalambe izy ireny efa any amin'ny toeram-piasana mety mbola ao an-trano koa dia ianao no hitsidika azy amin'ny fanahinao masina ka hanome azy fiainana vaovao amin'ity maraina ity, famindram-po vaovao ary fahavitriana vaovao indray. Indreo ny fianakavianay tompo, tonononay eo aminao izy ireny, tsy mba mifankahita aminay izy ireny raha tsy andro manokana toy ny fahoriana na ny fifaliana fa eo ambany masonao mandrakariva ka mba ampaherezo raha reraka sy trano raha marary eny vahao ny olana mianjady aminy raha todo zavatsarotra izy. Torak'izany koa no ametrahanay ianao aminao a ireo mpiaramonina aminay akaiky na ny mpiara-miasa aminay sy mpiara-mianatra aminay dia ho tsinjovinao ity firenena ity afaka manarina izao firenena izao ianao ary aoka ho fitaovana eo am-pelantananao ny amin'izany ny fiangonana izay angatahana indrindra mba ho ampaherezinao miditra amin'izao fiomanana pentekosta izao ao anatin'ny 10 andro dia homany ny fosy ny fanahin'ny fiangonana mba hitsena ny pentekosta ho androm-pahasoavana hiavaozana indray amin'ny fanahinao masina. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny eny an-danitra meo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.